dia faly manonona ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ao amin'ny tokantrano izay mandray an'izao afatra izao indray zahay. Ny pasteur Mahery Razafindralamby no mizara ny fahasoavana ho anao androany. Hijery faminaniana famantarana lehibe manaraka isika androany, izay tena mahaliana tokoa satria manambara fisiana firenena lehibe maromaro hitranga aty amin'ny andro farany alohan'ny hatongavan'i Jesosy Kristy ny Baiboly. Ireo firenena ireo no ikambana ao anatin'ny fahoriana lehibe izay aharitra 3 taona sy tapany alohan'ny hatongavan'i Jesosy Kristy, ka anangana ilay atao hoe nouvel ordre mondial na gouvernement mondial izay hoentin'ilay olona na filotokana na président mondial hitondra an'izao tontolo izao ao anatin'ny fahoriana lehibe. Mbola ianarantsika aorianao ny momba n'ity gouvernement mondial sy ilay président mondial hitondra azy ity, fa andeha aloha jerevantsika hoe izy ireo firenena lehibe voalaza fa handray anjara nangana azy ireo. Ao amin'ny Daniel 7 no ahitantsika ny faminaniana. Milaza fanjakana 4 lehibe ny soramandry ao amin'ny Baiboly. Izavy ireo firenena 4 lehibe ireo. Ndaovaka itsika aloha ny Daniel 7 manomboka ao amin'ny 7 ka hatramin'ny 7. Ary nisy biby 4 lehibe samihafa niakatra avy tamin'ny ranomasina. Ny voalohany dia toy ny liona ary nanana elatry ny voromahery. Nijery ambara-panongotra ny elany ary nitsangana tamin'ny tany izy ka najoro tamin'ny tongony roa toy ny fijoron'ny olona sady natao nanana von'olombelona izy. Ary indro koa ny faharoa, biby hafa tahaka ny bera izay nampisondrotra ny elantenany sady nisy taolatehezana 3 teo am-bavany anelanelan'ny nifiny ary toy izao ny voalaza taminy mitsangana homana nofobe. Ary rehefa afaka izany dia nahita fa indro nisy hafa koa toy ny leoparda izay nanana ela-borona 4 tao an-damosiny ary io biby io nanana loha 4 ary nomena fanapahana izy. No ny afaka izany dia nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina ary indro fa 4 biby mahatsiravina sady matanjaka sy mahery indrindra ary nanana nify lehibe izy, nihinana sy nanotaota izy ary ny sisa tsy laniny dia nosohosen'ny tongony ary hafa noho ny biby rehetra teo alohany izy sady nanana tandroka 10. Hitantsika fa voasoratra miaraka amin'ny famantarana na symbole io faminaniana io, ka ho vavahantsika aloha ny dikan'ireo symbole ireo. Nahita liona Daniel nanana elatry ny voromahery, nahita bera izy na orsa, nahita leoparda manana loha 4 izy, nisy ela-borona 4 koa tao an-damosiny ary nahita biby mahatsiravina nanana tandroka 10 izy. Inona ary no hevitr'ireo biby 4 miaraka amin'ireo symbole ireo? Ao amin'ny Daniel 7:7 aloha dia milaza ny teny fa ireo biby 4 ireo dia mpanjaka 4 izay hitsangana avy amin'ny tany. Biby aloha izany dia milaza mpanjaka. Ny soramandry teo milaza fa fanjakana lehibe ireo. Afaka manao famtinana sahady avy amin'izany tsika fa ireo biby voalaza ireo dia maneho fanjakana na firenena miaraka amin'ny mpanjaka na miaraka amin'ny filoham-pirenena ao aminy. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe vanim-potoana inona no misy an'ireo fanjakana na ireo firenena ireo? Ny Daniel 7:1 sy ny 12 dia milaza fa rehefa tonga Jesosy Kristy dia ho atsipy any amin'ny farihy mirehatra-afo ilay ataon'ny Baiboly hoe bibidia sy ilay mpaminany sandoka. Izy président mondial natao hoe bibidia hitondra n'ity zao tontolo izao ity. Mbola ianarantsika aoriana kely ao izany. Ho atsipy any amin'ny farihy mirehatra-afo hoy ny Baiboly izy sy ilay mpaminany sandoka lehibe rehefa tonga Jesosy. Dia hoy ny toy an'ny teny hoe ireo biby ambiny, izany hoe ny liona, ny bera ary ny leoparda kosa dia nesorona tamin'ny fotsiny aloha ny fanapahany, nefa mbola mitoetra eo ihany izy ireo fa tsy levina akory. Hoy ilay teny ao amin'ny 12 hoe ary ny biby sasany dia nesorona tamin'ny fanapahany nefa no alavaina ihany ny andro iainany mandra-pahalan'ny andro sy ny fotoana. Ny dikan'izany dia mandra-piavin'i Jesosy Kristy dia mbola ho alavaina ny andro iainan'ireo firenen'ireo, izany hoe mbola hita mitoetra eo ambara-pahatonga ny tompo ireo firenena ireo. Liona, ny bera ary ny leoparda izany. Tena zava-dehibe io andinin-dahatsoratra masina io antsika rehetra rehavana amin'ny fahatakarana tsara ny tenin'Andriamanitra eto, satria ny fampianarana rehetra nandeha hatramin'izay dia milaza fa ny liona
nanana elatry ny voromahery de mampiseho ny fanjakana Babilôna. Ny bera zay nampisondrotra ny elatenany de ny medianina sy ny persianina ary ny leoparda nanana loha efatra sy manana ela-borona efatra ao an-damosiny de ny fanjakana Grika ary ny biby matsiravina de ny fanjakan'ny antikristy zay ho avy. Samy manaiky an'izany fanazavana zany daholo zay nanomboka nianatra amin'ny faminaniana ao amin'ny Baiboly. Fa rehefa tena mamaky an'io andinin-dahatsoratra masina io ao amin'ny Daniel 7:12 io sika de milaza ny teny fa mbola mitoetra mandra-pahatonga ny Jesosy Kristy ireo fanjakana seho an'ireo biby ireo. Io ny tena zava-dehibe mila jerena tsara, satria ny fanjakan'ny Babilôna na ny medianina sy ny persianina empirika taloha de efa tsy mitoetra eo intsony. Eto anefa ny Baiboly de milaza tsara fa ny fanjakana zay aseho an'ny liona sy ny bera ary ny leoparda de mbola mitoetra eo ihany aloha izy ireo fa nesorina tamin'ny fotsiny fanapahany. Satria ny fanapahana rehetra de ho lasan'ilay gouvernement mondial njaka eran'izao tontolo zao aoriana kely ao anatin'ny fahoriana lehibe. Ny fanapahan'izy ireo no lasan'ilay gouvernement mondial fa ny andro iainany mbola ho halavaina eo ihany ho ny soratra masina mandra-pahatonga ny tompo. Zany hoe raha azontsika tsara de mbola ao anatin'ny fanapahan'ireo fanjakana aseho an'ireo biby ireo zany sika zao amin'izao vanim-potoana anaovana nyity fampianarana ity zao. Mbola misy eo ary velona tsara eo zany ireo fanjakana liona, bera ary leoparda ireo mandra-pahatonga ny tompo. Araka ny lazaintsika tany aloha de ireo fanjakana lehibe ho jerevantsika ireo no hitambatra ao aorianao ka anangana ny fanjakan'ny antikristy na lay fanjakan'ny bibidia zay ho avy tsy ho ela. Raha ny lazalaza momba ny fanjakan'ny bibidia io ny apôstôly Jaona ao amin'ny Apokalipsy 7:12 de ireo biby miaraka amin'ny symbole voalazan'ny Daniel ireo ihany no nentiny maneho an'io fanjakana tokana io zay ho antsointsika ao aoriana kely ao hoe gouvernement mondial zany. Olay teny ny bibidia zay efa hitako de tahaka ny leoparda ary ny tongony tahaka ny an'ny bera ary ny vavany tahaka ny vavan'ny liona ary lay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe. Inona no hitan'ny apôstôly Jaona teto? Ireo biby na fanjakana zay nitanysainy Daniel tao amin'ny Daniel 7 teo ihany, ireo nitanysain'ny apôstôly Jaona reo ndray eto fa andrafitra ny fanjakana bibidia zay ho atsangana azy ho atsy io. Saingy raha fanjakana mahaleo tena no nahitany Daniel ny liona, ny bera ary ny leoparda sy ny biby matsiravina de nitambatra ho fanjakana tokana zany rehefa napahitana ny apôstôly Jaona te amin'ny Apokalipsy izy. Io lay fanjakana tokany nouvel ordre mondial na gouvernement mondial ho avy na ny fanjakan'ny antikristy. Ndeha ho fantaritsika ary hoe iza ny liona izay fanjakana hitan'ny Daniel voalohany ary mbola hitoetra eo mandra-piavin'i Jesosy Kristy zany io fanjakana io. Hoy ilay teny teo amin'ny Daniel 7:14 hoe ny voalohany de toy ny liona ary nanana ny elatry ny voromahery, nijery ambara-panokotra ny elany ary nitsangana tamin'ny tany izy ka nijoro tamin'ny tongony rotony ny fijoron'ny olona sady natao manana fon'olombelona izy. Hoy isika tany aloha hoe ny fomba ny fidianan'Andriamanitra n'ireo biby miaraka amin'ny symbole ireo de maneho firenena na fanjakana iray ary tsika sendrasendra akory na tsatotsatoka fotsiny nanehoan'Andriamanitra n'izany symbole zany ao amin'ny Baiboly. Fa tena ny fidy symbole izy izay misy dikany ary mifanaraka tsara amin'ny fahatanterahany faminaniana amin'ny andro farany, amin'ny andro sy fotoana tanterahany zany aty aoriana. Sady tena nofidian'ireo firenen'ireo tokoa ireo symbole ireo taty aoriana. Misy firenena zany amin'izao vanim-potoana iainantsika zao manana symbole liona, manana symbole bera ary manana symbole leoparda. De raha mijery internet ianao ka miditra lay biblioteka internet lehibe atao hoe Wikipédia de ahita ao amin'ny pejiny Angletera fa ny liona de ny symbole ny maneho an'io firenena io. Ary hitantsika amin'ny sary ity zao ny blason ny Angletera. Ny blason de sarina symbole entina amantarana izay mitondra azy. Rehefa misy ady ohatra na fisehoana iraisam-pirenena tahaka n'ireny Jeux olympiques reny, ity symbole ity kosa de hitanao amin'ny pulpitra foana rehefa mandray fitenenana ireo mpitondra firenena anglisy.
ary raha manana tombotsoa afaka mandeha ny Angletera ianao dia ahita sarina liona maneho an'izany firenena izany amin'ny faritra maro, ary azo antoka fa i Angletera dia anisan'ny firenena lehibe mbola hitoetra eo amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy. Ny liona zany dia maneho ny fanjakany Angletera. Efa naminany 500 taona talohan'i Kristy ny fisiany io firenena io amin'ny Baiboly zany Andriamanitra, ka nampanoratany an'i Daniel zany. Nefa ny firenena Angletera dia tany amin'ny 720 taty aorianan'i Kristy vao tena niforona. Zany hoe efa nosoratan'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly 500 taona mialohan'ny niforonany zany ny fireneny Angletera. Manamafy zany ny fomba nanambarany Jauna n'ilay fanjakana gouvernement mondial ao amin'ny Apokalipsy 7:12 lazaintsika teo hoe ary ny vavany tahaka ny vavan'ny liona. Inona ny tian'ny apôstôly Jauna ambara eto? Ny vava dia manambara ny teny lazaina na ny langue ampiasaina. Te ilazy Jauna hoe io fanjakana tokany bibidia io dia fanjakana amin'ny teny Anglisy. Mazava be zany satria ny teny Anglisy ankehitriny no teny eken'ny firenena mikambana sy ny firenena rehetra ho teny iraisam-pirenena na langue internationale. Izay ny momba ny liona, ny firenena Anglisy io. Ahoana indray ary ny momba ny voromahery? Olay teny teo hoe ny voalohany dia toy ny liona ary nanana ny elatry ny voromahery. Nijery ambara-panongotra ny elany ary nitsangana tamin'ny tany izy ka najoro tamin'ny tongony roa toy ny fijoron'ny olona sady natao manana fon'olombelona izy. Ny teny fanalahidy lehibe hitan'ny Daniel izay ho jerevantsika eto dia ny hoe niongotra tamin'ny liona ilay elatra voromahery dia avy eo najoro tamin'ny tongony roa ary natao nanana fon'olombelona izy. Fantatsika ve fa ny firenena manana symbole voromahery dia ny firenena Amerikanina, ary ny firenena ny aviny dia avy any Eropa, indrindrindrindra fa i Angletera. Ny liona manana ny elatra voromahery zany dia ny Anglisy sy ny Amerikanina niaraka aloha. Ny teny hoe mandra-panongotra ny elany dia ny Amerikanina niala tao Eropa ka nanjary firenena naleo tena taty aoriana ary naleo tena najoro tamin'ny tongony roa ilay elatra nakany Amerika. Inona no hitan'ny Daniel teto ianao? Ny andro fahaleovan-tenan'ny Amerika tamin'ny 1770 izay niala avy tany Eropa ka nitokana ho fanjakana mahaleo tena nakany Amerika. Dia raha mijery ny vola dolary sika dia misy sarina voromahery tokoa mijoro amin'ny tongony roa, ary amin'ny magazinina sy ny fanehoam-baovao maro momba ny firenena Amerikanina dia asehon'ny mpaneho azy tahaka ny voromahery manana fon'olombelona tokoa, zany voromahery symbole Amerikanina zany. Efa hitan'Andriamanitra 500 taona talohan'i Jesosy Kristy zany ny fanambarana ny fahaleovan-tenan'ny Amerika ka nampanoratany an'i Daniel. Zany hoe efa voasoratra 720 taona talohany nahaterahany tao amin'ny Baiboly ny firenena Amerikanina. Mbola misy toko sy andininy hafa koa manam-pirofo fa ny voromahery no firenena Amerikanina dia ao amin'ny Apokalipsy 2:12 izay ahitana ilay vehivavy mitafy masoandro enjehan'ny dragona. Ilay vehivavy mitafy masoandro io dia mbola ho hitantsika any aorianany foana fa milaza ny firenena Israely io, ary ao amin'ny andinin'ny 14 dia milaza misoratra masina fa nomena elatra roa ny voromahery lehibe andinany ho any nefitra ilay vehivavy mba tsy ho hitan'ilay menarana izy. Olay teny ao amin'ny Apokalipsy 2:12 andinin'ny 14 hoe ary ilay vehivavy nomena ny elatra roa ny voromahery lehibe andinany ho any nefitra ho any amin'ny fitoerany izay hitezana azy fetrandro ray sy fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro mba tsy ho hitan'ilay menarana izy. Efa nolazaintsika tany aloha fa ny firenena Amerikanina dia miaro sy miara-miasa foana amin'ny Israely. Mbola hitantsika mandrakandroany zany, ary eto ny Baiboly dia milaza ny fanenjehan'izao tontolo izao any Israely aoriana kely ao, ka dia mbola hiaro azy foana ny Amerikanina. Lazain'ny soratra masina eto hoe elatra voromahery hiaro azy amin'izany fotoana izany. Mahafinaritra ny mahalala ry havana fa efa fantatr'Andriamanitra meloa fa hampiasa ireo symbole voalaza teo ireo firenena ireo. Efa hitan'Andriamanitra meloa daholo ny zavatra rehetra hitranga ty aoriana amin'ny maha-Andriamanitra omnipresent azy, manerana ny toerana rehetra sy manerana ny fotoana rehetra izy.
efa tany amin'ny ho avytsika izy nahita ny zavatra rehetra ho avy ka niverina nampanoratra ny Daniela sy ny apôstôly Jaona indray an'ireo zavatra ho avy ireo satria lehibe tsy takatry ny saintsika ny Mahandriamanitra azy. Ny dikany dia tsy maintsy tanteraka foana izay faminaninana sain'ny soratan'ireo mpaminan'ireo. Araka ny voalazantsika tany amin'ny lesona tany aloha dia nasian'Andriamanitra tombo-kase ireo tenin'ny soratan'ny Daniela ireo satria natao antsika ty amin'ny andro farany no ahalala azy. No hoe nasiana tombo-kase dia nafenina aloha ireo no saronana voaly aloha tsy hisy alala ny heviny fa rehefa tonga ny andro farany izao fotoana iainantsika izao zany dia vahana amin'izay ny voaly fisaronana ka te izao senao aty amin'ny andro farany no ahalala ny heviny. Ka nananontany tompo azy Daniela tamin'izany ny dikan'ireo firenena nosoratan'ireo dia tsy ho fantany tamin'ny androny mihitsy hoe firenena izy ireo satria fantatsika fa mbola tsy nisy ny fanjakan'ny Angletera sy ny Amerikanina tamin'ny androny Daniela sy ny apôstôly Jaona izay nanoratra an'ireo fa dia nataon'Andriamanitra ho asy ianao aty amin'ny andro farany mihitsy ny ahita sy ny ahalala ny hevitra izany. Tsy hoe isika akory ny masina kokoa na ara-panahy kokoa noho ry Daniela sy ny apôstôly Jaona tsia fa isika no miara-miaina amin'ny fahatanterahan'ireo faminaniana ireo ka dia natao antsika ny ahalala ny heviny. Ka efa miamvao isika amin'izao fotoana katoko ny fiavian'i Jesosy Kristy izao izany tombo-kase izany ka efa tena manomboka mahalala ny tena heviny isika satria izao senao aty amin'ny andro farany mihitsy natao hafantatra ireo mba hiomana antsika tombontsoa lehibe ho antsika izany amin'ny fahalalana ny soratra masina. Ndao jerentsika indray ary momba ny bera. Hoy ilay teny ao amin'ny Daniela 7:5 manao hoe arindro koa ny faharoa biby hafa tahaka ny bera izay nampisondrotra ny ela-tenany sady nisy taola-tehezana 3 teo am-bavany anelanelan'ny nifiny ary toy izao no voalaza taminy mitsangana homana nofobe. Ny firenena manana saimbolina bera raha manao fikarohana ianao dia ahita fa ny firenena Rosiana na ny firaisana Sovietika io. Ny bera na ny orsa foana no maneho ny firenena Rosiana rehefa misy fisehoana iraisam-pirenena toy ny lalao olimpika ohatra. Ireto hitantsika reto izao dia ny bera no maneho ny fanjakana Rosiana. Vao miditra ny teritoaran'ny firaisana Sovietika ianao dia mahita sarina bera na orsa maro na fanehoana io firenena io. Ny teny hoe nampisondrotra ny ela-tenany dia mampiseho ny fipariahan'ny tanjaky ny firenena Rosiana satria raha mijery ny saritany na ny karta geografika ny firaisana Sovietika tsika dia ahita fa ny ela-tenany andrefana ny tena misy ny tanjany satria any ny tena ny vangongony akabeazan'ny tanàna rehetra, any ny tena misy ny renivohitra, any ny misy ny tanjany ara-toekarena, ara-ekônomika sy ara-tafika dia ny ela-tenany andrefana izany. Fa ilay ela-tenany antsinanany kosa dia ny dezeran'ny Siberia no midadasika be any izay tsy dia ahitana tanàna firy. Izay no hevitra le hoe nampisondrotra ny ela-tenany izy. Ny teny faminaniana manaraka momba ny bera dia ny hoe nisy taola-tehezana 3 teo am-bavany anelanelany nifiny. Io dia mampiseho ireo tanàna 3 manodidina ny Rosia izay Abkazia, Osetia Atsimo ary Georgia. Ireo tanàna 3 ireo dia nogiazan'ny Rosiana foana izay. Izay no hevitra le hoe misy taola-tehezana 3 eo am-bavany anelanelany nifiny ary voaingana vao afaka nahazo ny fahaleovan-tenan'ireo firenen'ireo. Ny fahaleovan-tenan'ny Georgia ohatra dia tamin'ny 1:770 voaingana izany ary ny an'ny Abkazia sy ny Osetia Atsimo kosa dia tamin'ny 9:4 vao afaka teo ambanin'ny figazan'ny Rosiana izy. Betsaka ireo firenena ny zanahan'ny Rosiana hatrany amin'ny kontinanta maro, Afrika ka hatrany amin'ny Azia, Amerika aza. Ary tsy izany ihany fa fantatsika fa ny foto-kevitra komunisma izay nentin'ny Rosiana eran'izao tontolo izao dia tena nandrakotra sy nangeza ny firenena maro koa. Dia izany indray no hevitra ilay teny teo hoe mitsangana mihinana nofobe. Mbola misy milaza ny bera ho isika ao amin'ny Baiboly dia ny filazalazan'ny apôstôly Jaona n'ilay gouvernement mondial hitsangana ihany. Rehefa napahitana ny momba n'io gouvernement mondial io izy ao amin'ny Apokalipsy 7:2 dia hoy Jaona hoe ny tongony tahaka ny an'ny bera. Ny tongotra dia maneho ny tanjaka. Te aneho ny Baiboly ny tanjaka io gouvernement mondial io ho tahaka ny tanjaky ny firenena Sovietika satria fantatsika
fa ny sovietika de manana ery ara-pitaovam-piadiana tena anisan'ny matanjaka indrindra. Izy no anisan'ny tena tanjaky ny firenena nitambatra ho allié tamin'ny ady lehibe faharoa, ary io ny baiboly hoe ny tongony tahaka ny an'ny bero. Te ilaza ny baiboly eto fa anana tafika sy tanjaka be io gouvernement mondial itsangana io. Mbola ho resantsika aoriana ao moa momba an'izany. Ndao jerentsika indray arany Léopard. Léopard dia ao amin'ny Daniel 7 andininy 9, ary no ny afaka zany de nahita fa indro nisy afako toy ny Léopard izay nanana ela-borona 4 tao an-damosiny, ary io biby io nanana loha 4 ary nomena fanapahana izy. Ny teny fanalahidy momba ny Léopard eto de ny hoe nanana ela-borona 4 tao an-damosiny, nanana loha 4 ary nomena fanapahana izy. Léopard ndray zany eto no nofidian'Andriamanitra mba anehoan'ny firenena iray zay mbola hitoetreo hatramin'ny fiaviany. Iza ndray ara ny firenena tian'Andriamanitra aseho amin'ny Léopard. Raha mijery ny symbole Léopard sika de tsy de misy mampiasa io symbole io amin'ny firenena lehibe. Fantatra nefa fa nanomboka tamin'ny fiatombohan'ny taona 1700 sy 1700 tany de nisy fiara mifonoviana amin'ny teny frantsay hoe char, antsoina hoe Léopard zay vitan'ny Allemanina, ary lasa nalaza eran'izao tontolo zao zany char izany no mitanjany sy ny zava-bitany. Io ny char be mpividy indrindra teto amin'ny tsena iraisam-pirenena amin'ny fitaovam-piadiana, ary lasa nanana toerana lehibe teo amin'ny fitoeran'ny tsenan'ny OTAN mihitsy izany char Léopard izany taty aoriana. Zay nanamboatra char Léopard taty aoriana ny firenena lehibe rehetra de nataony afaka hifanoloana piesy amin'ny char Léopard. Ny char rehetra namboarina lasa standard zany ny char Léopard noho ny tanjany sy ny fahatsarany. Avy eo tao amin'ny sehatry ny OTAN de lasa hoe Léopard ny antsonany Allemanina, ary rehefa miresaka momba ny Allemanina ny mpanao gazety sasany amin'ny vaovao nanomboka teo de nantsono hoe ny Léopard Allemanina ny firenena Allemanina. Ndao raisitsika noho zany fa ny Allemanina no asehoan'ny Léopard ary ho porofotsika mitohan'ny faminaniana izany rehetra zany. Hoy ny teny faminaniana manaraka hoe io Léopard io de manana loha 4 ary nomena fanapahana izy. Amin'ny dika teny frantsay de milaza io hoe nomena domination izy. Izy ary no firenena zay nanana fanapahana na domination lehibe taty amin'ny andro farany, ataontsika hoe 20 taona lasa zay. Raha mijeren'ireo ady lehibe 3 farany aloha tsika de tao ny ady franco-allemand tamin'ny 790, ny ady lehibe voalohany tamin'ny 420 ka hatramin'ny 770, ary ny ady lehibe faharoa tamin'ny 737 ka hatramin'ny 577. De fantatra fa firenena iray ihany daholo ny tena nikotroka sy ny konokonona na tonga n'ireo ady ireo, de ny firenena Allemanina zany. Nahoana hoy ianao? Satria hoy ny baiboly teo hoe nomena fanapahana na domination lehibe ny Léopard. Nanomboka tamin'ny andron'ny Charlemagne io toerana misy ny firenena Allemanina io de lasa ivo tantaran'ny Européanina mihitsy, satria raha jerena tokoa ny tantaran'ny Saint Empire Romain de eo afovoany foana i Allemanina tao amin'ny 20 taona farany zao. Nanana domination foana izy, na teo amin'ny ara-pomba fisainana, na ara-industrialy, na ara-tafika, nahoana? Satria nomena fanapahana na domination lehibe ny Léopard hoy ny baiboly. Ny teny faminaniana manaraka momba nyity Léopard ty koa de hoe manana loha 4 izy. Biby rehetra teo aloha de nanana loha iray ihany, ny liona nanana loha iray, ny bera nanana loha iray, fa ny Léopard kosa eto manana loha 4. Ny amaroan'ny loha aloha ao amin'ny baiboly de mampiseho ny sy enjerany sy ny akaran'ilay firenena. Raisitsika ohatra ao amin'ny Apokalipsy 7:10, andininy 7 sy ny 10, milaza n'ilay biby manana loha 7 de mpanjaka 7, lavo ny 5, fa ny ray mbola eo ihany ary ny ray koa mbola tsy tonga hoy ny teny. Ny isan'ny loha zany eto de afaka maneho fifandimbiasana fanjakana ao amin'ny baiboly. Ka ny firenena Allemanina de nisy fanjakana ny fandimby 4 tokoa, antsoina hoe Reich, izay midika hoe royaume na fanjakana. Tao ny Reich voalohany, ny Reich faharoa, ny Reich fahatelo zay nentin'ny Hitler na tonga ny ady lehibe faharoa ny resantsika teo,
ary ny ray tsy faefatra zay mandraka kehitriny. Ny ray tsy faefatra dia reo fanjakana taorianany fianjaran'ny rindrina tao a Berlin, fanjakan'ireo chancelier ny fandimby ireo nanomboka tamin'ny taona 1927 ka mandraka kehitriny zao. Io fianjaran'ny muran'ny Berlin io, na antsonako hoe mur de la honte io, dia fery lehibe tamin'ny fanjakana Alemanina satria tamin'ny ady lehibe faharoa dia saika anjanaka sy anjakazaka eran'izao tontolo zao sy eran'ny Europa ny fanjakana raitry fahatelo izay nentin'ny Hitler tamin'izany. Tsy naomby zany satria fantatsika mahalala ny tantara fa nikambana ny firenena eran'izao tontolo zao ny ady taminy ka naharesy azy. Fa rehefa resy Alemaina dia nizaraina roa ny fanjakana, ny rindrin'ny Berlin na le mur de la honte isika teo no nanasaraka ny fizarana. Dia nilazaina mihitsy tamin'izany hoe maty Alemaina satria rava teo ny fanjakana Hitler na ny raitry fahatelo. Tazomy any an-tsainao any aloha zany resaka fizarana saika nahafaty ny Alemaina zany fa ilaitsika zany any amin'ny fanazavana ny leso na aorinao amin'ny herinandro. Mbola misy faminaniana hafa manaraka momba ny Léoparda dia ny ela-borona 4 ao an-damosiny. Daniel 7:1. Raha jerentsika ny dika teny Anglisy King James dia elatra koa mamborona, volay amin'ny teny frantsay no ilazany azy. Efa hitantsika fa ny liona nanana elatra voromahery niongotra teo dia laza firenena roa saraka. Dia ny Amerikanina niala tamin'ny Anglisy, inona indray ary no asehoan'ny Léoparda manana elatra koa mamborona ao an-damosiny. Iza indray ny firenena asehoan'ny elatra koa mamborona? Fantatsika fa ny symbole ofisialy ny frantsay dia ny akola, ary ny fiaraha-miasa franco-allemand dia tena tsy vaovao mihitsy fa efa hatramin'ny andro ny filoha frantsay Charles de Gaulle tany aloha dia nahavariana ny fanakekezan'ireo firenena roa ireo teo amin'ny fiaraha-miasa. Ireo firenena roa ireo no niarany konokonona nanangana ny Union Européenne, ary mbola miasa miaraka akaiky mihitsy izy ankehitriny zao amin'ny fanamafisana sy ny fiarovana ny fanjakan'ny Union Européenne. Ary tsy ny baiboly ihany no maneho miaraka n'ireo firenena roa ireo, fa ny filazam-baovao koa dia mandraka kehitriny zao rehefa miresaka ny fiaraha-miasa Almanina sy ny Frantsay dia milaza hoe le couple franco-allemand. Ny ela-borona ao an-damosin'ny Léoparda zany dia milaza ny firenena Frantsay. Mbola milaza ny Léoparda koa ny apôstôly Jaune rehefa nilazalaza n'ilay gouvernement mondial izy na ilay fanjakan'ny bibidia. Ahoana indray ny lazany azy? Hoy izy hoe ilay bibidia izay efa hitako dia tahaka ny Léoparda. Te ilaza ny baiboly eto fa anana domination be io gouvernement mondial io satria efa hitantsika teo fa nanana domination lehibe ny Léoparda satria atanjaka amin'ny tany rehetra izy tahaka ny nataon'ny Alemaina, hitondra ny olona ao anatin'ny fahoriana lehibe izy ary lazain'ny soratra masina ao amin'ny Daniel 7:7 hoe andrava ny tany rehetra ary anososy anorotoro azy izy. Izay ny momba ny Léoparda miaraka amin'ny akola na ny Léoparda manana ny ela-borona 4 ao an-damosiny nanana loha 4. Izay koa aloha ny mamarana ny lesona ity androany. Mahafinaritra ny malala ry havana fa efa hitan'Andriamanitra mialoha daholo ny zavatra hitranga rehetra teoriana ary tsy misy mitomika ny faminanian'Andriamanitra fa tsy maintsy tanteraka ny teniny. Efa voasoratra tamin'ny andron'ny Daniel 10 taona tany aloha ny zavatra mitranga rehetra kehitriny. Mampirisika antsika zany anaiky sy anaraka ny fepetra rehetra takiny ny baiboly, indrindraindrindra ny famonjena ny fanahy izay ho resahantsika aorianao satria marina tsy maintsy tanteraka foana ny tenin'Andriamanitra ry havana. Rehefa miteny izy hoe ireto ny refy tsy maintsy arahan'ny olona ny amin'ny famonjena mba hidirana ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy maintsy arahana amin'ny sakany sy amin'ny lava ny refy rehetra lazainy raha te hiditra n'izany fanjakan'Andriamanitra izany tokoa itsika. Ka rehefa hitany meloha daholo ny zavatra rehetra dia aleo manaraka an'izay lazainy amin'ny lavany sy ny sakany ary amin'ny alaliny mba tsy hipetraka amin'ny toerana manalasala isika. Ho hitantsika any amin'ny lesona ny erinany ihany moa ny momba n'izany refy hidirana ny fanjakan'Andriamanitra izany raha teo voavonjy marina ny fanahin'ny olona satria rehefa tonga Jesosy Kristy dia ametraka n'izany fanjakana izany izy ary zava-doza ho antsika ny tsy tafiditra ao. Amin'ny lesona manaraka ary dia mbola hitohy hianatra ny biby fahefatritsika na ilay biby matsiravina hitan'ny Daniel izay maneho ny fanjakan'ny gouvernement mondial na ilay biby dia voalohany hoy ny baiboly.
de lay président mondial tokana hitondra an'ilay gouvernement mondial na nouvel ordre mondial zay tsy maintsy efa hitsangana tsoatsy. Mino afa tena mbola mahaliana anao zany ary aza atao misy masakana anao tsy aheno an'izany amin'ny lesona manaraka indray.